Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy-indray hatry tia alarobia fa folo ny volana mety ary misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika fa mbola afaka mandray ny teniny. Mialoha ny idirantsika ny amin'ny lesona an'io dia rehefa avaka isika. Tompo Andriamanitra io mbola misaotra anao Tompo, tsy mba mandao anay fa manome sakafo ny fanahinay mba tsy ho very tokoa izay rehetra mino anao fa hanana fiainana mandrakizay. Miteza ary ianao Tompo hiteny manoloana anay an'io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe filazantsara, fitsarana, famoronana. Filazantsara, fitsarana, famoronana. Jereo ny afatry ny anjely voalohany, ny filazantsara mandrakizay, ny andro fitsarana. Miankofa mipahary. Dinio ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ireo hevitra ireo. Raha mijorana atỳ ampahary isika amin'ny fitsarana dia ny filazantsara irery ihany manome fanantenana ao antsika. Fa izy hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy fanamelohana ankehitriny ary azo antoka fa amin'ny azo fitsarana ihany koa. Ivon'ny fahamarinana ankehitriny tokoa ny afatr'Andriamanitra amin'ny mahampamorona azy. Indrindra rehefa manakambana motika ny fototra iorenan'ny fonona kristianina manontolo ny fivoarana mian-dalana na dia mitafy ny maha-kristianina aza. Na izany aza nanangana fiangonan'Andriamanitra eo anivon'izany fanafihan'ny toe-tsain'ny fivoarana mian-dalana izany. Dia vahoaka izay ny anarany mihitsy no vavolombelona manohitra ny fivoarana mian-dalana, vahoaka izay natao hanambara ilay fahamarinana fototra fa Andriamanitra no mpamorona sy mpanavitra antsika. Hamaky isika ny Efesiana 4:7-9, avy eo ny Kolosiana 1:7-10. Izao mivaky ny teny anaran'i Jesosy ary ny ampazava ny olona rehetra mba hahalany izay ny fitondrana ny zava-miafina dia ilay voaafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra. Inona no ambaran'iny andininy mikasika ny mampamorona sy ny mpanavitra an' Jesosy? Jereo ny fifandraisana eto eo amin'ny mampamorona an' Jesosy sy ny mampanavitra azy. Vatany voahetry ny asany amin'ny mampamorona azy araka izao antony fivoarana mian-dalana izao dia manjary isalasalana koa ny asany amin'ny mampanavitra azy. Tonga mba hanavitra antsika ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny fahafatesana, ho afaka amin'ny fahoriana sy amin'ny herisetra i Jesosy. Kanefa ny fivoarana mian-dalana dia mampianatra fa ny fahotana ao izy, ny fahafatesana, ny fahoriana, ny herisetra ny tena ny asa tao anatin'ny famoronana. Ahoana ny hevitrao ny amin'izany? Manavitra antsika ho afaka amin'ireo fomba nampiasaina hamoronana antsika tany am-piandohana ve zany Andriamanitra? Lainga mampidi-doza zany. Ary ratsy noho izany sy tsinotsinona amin'ny fivoarana mian-dalana ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nahoana? Ampifandraisan'i Paoly amin'ny fomba tsy azo sarahana amin'ny fidiran'ny ota tamin'ny alalan'ny Adama ny fahafatesan'i Jesosy. Koa misy fifandraisana mivantana zany eo amin'ny Adama sy Jesosy.
raha ny fampianaran'ny fivoarana mian-dalana nefa dia tsy nisy zany. Adama tsy nanantsiny izany ka avy eo nanota dia nampiditra amin'ny fahafatesana, satria ny fahafatesana dia fahafatesana nandritra ny taona tapitrisany maro no hery sy fahefana ny ilaina mba ahaforonana ny Adama tany am-piandohana. Arak'izany ary raha fehezina ny lesonantsika hatrany am-piandohana dia fipotsihan'ny fivoarana mian-dalana ny fototra ara-baiboly izay horenan'ny fijaliana. Ankehitriny dia voizina matetika ireo fanontaniana izay mifototra izahana fototra amin'ny ara-tsiansa, ny amin'ny fisian'ny olombelona, ny antony nampisy azy, ny zavatra rehetra misy amin'izao ary ezahana mba ho foanana ao anatin'izany ny Mahandriamanitra mpamorona tokoa. Ary ny tena marina dia raha raha tiana ny ampahafoana ny Andriamanitra mpamorona dia tiana ihany koa ny ahafoana an Jesosy Kristy zanaka izay antony namoronana an'izao rehetra izao, ary ihany koa indrindrandrindra dia ilay famonjena nataony, ilay sorona nataony tao Kalvary. Ka iriko indrindra mba tsy ho latsaka ao anatin'izany fomba fiheveran'izany ianao ka hanao hoe tsy misy Andriamanitra, fa adala tokoa ny manao an'izany ka aokany azo fahendrena amin'Andriamanitra sy ho eo amin'ny Kristy mandrakariva isika. Ray masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay izany. Tompo ampitoero aminao izay tianay mba tsy ho very any amin'ny fomba fieritreretan'izao tontolo izao izay, fa zanakao malalanao izay ka tany ho anao mandrakariva mba tsy ho very izay ianao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.